Polizany amizay fifandraisany Madagasikara firenena vahiny zay antsika de Mandalo eto Madagasikara amizao fotoana izao ny delegasiona parlemantera Britanika nihaona tamin'ny ministra raharaham-bahiny Malagasy izy ireo nandritra izany fatongavana eto amintsika izay ary de teboka maro laha-dinika maro no ny fampiresahan'ireo tonta tao anatin'ny fihaonana. Nitsidika ny ministra ny raharaham-bahiny Henri Rabarinjaka androany tolakandro ireo delegasiona parlemantera Britanika izay manatanteraka fitsidiana ofisialy eto Madagasikara. Ny fampiakarana avoavo kokoa ny fifandraisan'ny firenena Malagasy ny firenena Anglisy no anisany voaretsaka tao anatin'ity fihaonana ity. Nisy araka izany ny atrika asa nataon'ny ministra ny raharaham-bahiny sy ireo parlemantera Britanika. Ny fanafimafisana ihany koa ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena roa tonta ary indrindra eo amin'ny parlemanta izay soloany reto avy amin'ny Union du groupe interparlementaire britannique na ny BGIPU tena ireto koa ny dinika. Araka ilay nitenen'ny chef de délégation parlementaire izay mitsidika Madagasikara amin'izao fotoana izao izay toy an'ilay atao hoe ainga vaovao an'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Grande-Bretagne efa hitantsika ireny ny vizity ofisialy nataon'ny filohan'ny république tany Grande-Bretagne ny fahatongavan'ny princesse Anne teto Madagasikara tamin'ny farany teo dia tonga ireto parlementaire ireto ary ty zany nafahany koa niaraka amin'ilay masovo anglisy vaovao zay vao nanatitra ny lettre de créance ny tany amin'ny filohan'ny république androany maraina nresana teo moa indrindra zany zay tena ampiakarana avoavo zay efa misy ny fifandraisan'ny firenena roa tonta ho tombotsoan'ny vahoaka Malagasy sy ny vahoaka Britanika izany. Nanamafy kosa ny ministra ny raharaham-bahiny Malagasy fa tsy ho ela ny fanendrena ambasador Malagasy any an-toerana satria tsy maintsy ahodina io maso ivon'ny Madagasikara ny Angletera io ahafahana manamafy ny fiarah-miasan'ny firenena roa tonta izay maharitra 200 taona ankehitriny.